Vavaky sika tompoko. Velom-pisaorananao mandrakariva ny fonay ry Andriamanitra ray sy zanakary fanay masino. Mbola nomenao indray ity fotoana anio ity, andrenesanay ny teninao amin'izao isan-keritaona fa 12 ny Toby Philadelphia Andranoraikitra izao. Saotranao izahay noho ny fanomezanao anay fotoana ahafahanay mandre ny hafatra avy aminao amin'ny alalan'izao isan-keritaona izao, na dia tsy mivory, tsy afaka mivory any antoerana aza noho ny valana aretina, noho ny areti-mandoza izay misy eto amin'izao tontolo izao ary misy eto amin'ny firenenay ihany koa. Fa misaotranao anefa izahay satria tsy avelanao banga ny teninao izay tianao hampitaina aminay. Ka dia izany no isaoranay anao, izany no ideranay anao. Dia mangataka aminao izahay ny teninao izay hambara aminay anio, dia miasay ianao ry fanahy masino mba hanova hanavao ny fonay tokoa. Dia anao fanahy izay efa mitoetra ao anatinay, noraisinay tamin'ny batisa masina. Mba ianao fanahy masina tokoa no hibaiko ny fiainanay, ka tsy hanana fiainana mampijaly ny hafa izahay, na ampahory ny hafa, fa hiaina amin'ny fiainana manafaka ny ampahoriana kosa. Mitory teny soa mahafaly ho azy ireo, manafaka azy ireo amin'ny olana maro samihafa, mampahery azy ireo sy ny maro hafa koa araka izay tarihanao fanahy masina anay, dia ianao izay fanahiny Jehova Tompo izany. Mangataka izany zahay satria matetika izahay no mihevitra ho manana ny fanahy ao anatinay, kanefa ny fitondrantenanay, ny fitondranay ny hafa manomboka ao amin'ny tokantranonay, ary dia hita taratra ihany koa eo amin'ny fiangonana, fa mifamony izahay ary mampahory ny hafa ny zavatra ataonay, na amin'ny teny zany, na amin'ny asa izany. Mampahory ara-batana mihitsy koa aza indraindray, mampahory ny hafa ara-tsaina, mampahory ny hafa ara-pietseha-po, mampahory ny hafa ara-panahy, ampahorinay amin'ny mahaolona feno azy manontolo ny hafa. Nefa dia sahinay ny mirearea ho manana ny fanahinao. Kanefa ny fanahinao rehefa mitoetra ao anatinay, dia fanahy izay manosika anay, tsy ampahory ny hafa fa hanafaka azy ireo. Ka dia aoka mba izany olom-baovao ny fanahy izany no hiasa eo amin'ny fiainanay, aminay tsirairay izay nantsoinao, ao amin'ny ankohonanay, eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny fitandremana, eo amin'ny filovana, eo amin'ny sinôdam-paritany, ary eo anivon'ny fiangonana loteranina, anivon'ny fiangonana kristianina rehetra manerina izao tontolo izao aza. Aoka mba hanjaka aminay ny fanahiny fifankatiavana. Dia mamondraha fo aminay mandrakariva ry Tompo, mamelany elokay, fa amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay. Amen. Ny voalohanteny ry havana dia faly misaotra an'Andriamanitra lehibe indrindra isika, nomeny indray izao isan-keritaona fa 12 ny Toby Philadelphia Andranoraikitra izao. Ny faharoa manaraka an'izay dia isaorako manokana ireo komity mpandahatra ny programa nanome anjaranay amin'ity anio ity. Izao no voalohany andraisako anjara amin'ny isan-keritaon'ny Toby Andranoraikitra, ka dia fifaliana ho ahy ny manatanteraka ny anjarako eto, na dia tsy tonga any antoerana aza. Mino hafa mbola ho afaka hanatrika ny fivoriana any antoerana amin'ny manaraka. Ny manaraka izay dia faly miarabantsika rehetra zanaky ny fifoazana, faly miarabantsika rehetra kristianina izay mihaino sy manaraka izao fampianarana izao amin'ny anaran'ny Jesosy. Andriamanitry ny fiadanana no ombantsika tsirairay, ary ny fanahin' Jehova Tompo hitarika atsika ho amin'ny asa manafaka fa tsy asa manandevo ny hafa. Izay no ela fa ny anjarantsika anio dia fampianarana faharoa, fampianarana soratra masina faharoa, izay ankinina ao amin'ny Isaia. Isaia toko faha 120, Isaia toko faha 120, ny andinin'ny voalohany hatramin'ny faha 4. Isaia toko faha 120 dia ny andinin'ny voalohany hatramin'ny faha 4, izay hovakitsika amin'ny anaran'ny Jesosy.
Ny fanahin Jehova tompo no ato amiko, satria Jehova efa nanositra hitoriteny soa mahafaly amin'ny mpandefitra. Efa naniraka ahasitrana ny torotoro fo izy, ary tory fanafahana amin'ny babo, sy hamoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Hitory-taona akasitrahan'i Jehova sy andro famalian'Andriamanitsika, hampionina ny malahelo rehetra, hanolotra ho an'ny malahelo auziona, eny hanome azy hamama ho solon'ny lavenina sy diloilo fifaliana ho solon'ny fahalaelovana, ary fitafiana fiderana ho solon'ny fanahy reradraraka, mba hanaovana azy hoe hazo ny fahamarinana nambolen'i Jehova ho fampiseho amboninahitra. Koa hatsangana nefa rava hatry ny fony fahagola, ary hamboarina nefa lao hatramin'ny fahiny, dia ho avaozina indray ny tanàna rava izay efa lao hatramin'ny taranaka lasa ela. Amen. Io perikopa-anjaratsika io izay hampianarana amin'ity anio ity moa dia nampitondray ny mpandahatra ny programa izao lohateny izao. Ny fanahiko izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko eo am-bavanao dia tsy hiala ny vavanao. Ny fanahiko izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko tao am-bavanao dia tsy hiala ny vavanao. Fa tsara ho marina dia ny aty am-piandohana nefa, ary alana tsiny amin'ny mpandahatra ny programa koa aza, fa sahirana aho mampifandray ilay lohateny sy ilay perikopa izay novakina teo. Tsy fahadisoan'ny mpandahatra nefa, fa fahadisoako, satria za no tsy mahatakatra izay tiany mpandahatra atongavana ny amin'ny lohateny nomeny ny perikopa. Ka dia novako ny lohateny araka izay fahatakarako azy, araka izay fahazoako ny perikopa izay anjaratsika amin'ity anio ity. Ka ny lohateny nomeko ny perikopa anjaratsika eto dia izao: ny fanahin Jehova tompo dia fanahy manosika izay itoerany na izay manana azy hanafaka ny ampahoriana. Ny fanahin Jehova tompo dia fanahy manosika izay itoerany na izay manana azy hanafaka ny ampahoriana. Io no lohateny nentiko namintina izao fampianarana izao. Izao manko no antony, izao no antony zany. Raha mijery ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona isika, ovakitsika io, epistily voalohany nosoratan'i Jaona, zany hoe ny Jaona voalohany, toko fahaefatra. Jaona voalohany toko fahaefatra ny andininy voalohany. Dia izao no voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izahaho toetra ny fanahy, na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Izahaho toetra ny fanahy, hoy ny apôstôly Jaona. Izahaho toetra hoy izy, na avy amin'Andriamanitra ireo na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Ary dia izao no tolo-kevitra na soso-kevitra avy amin'ny apôstôly Jaona ny amin'ny fomba hoentina mamantatra ny fanahy na izy na tsy izy. Ny andininy faharoa sy fahatelo amin'ny Jaona voalohany toko fahaefatra io ihany. Izao no hita amin'ny andininy faharoa sy fahatelo. Izao zany no Jaona no fomba ahafantarana azy. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an' Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary izany no fanahin'ny Antikristy izay efa renareo fa ho avy, sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Dia mety hanotanitsika hoe inona no ifandraisan'ilay perikopa novakina tany amin'ny Isaia toko faha 1 andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra, amin'izay lazainy Jaona voalohany toko fahaefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Izao no antony, izao no ifandraisany. Ilay perikopa novakina tamintsika teo dia ny Isaia zany, dia inoako koa
fa anisany masontsivana anankiray ahafahantsika zanaky ny fifoazana mamantatra ny fanahy izy sy ny fanahy tsy izy. Ary izay nahatongahy nanao an'ilay lohatenin'ny perikopantsika hoe ny fanahin' Jehova Tompo rehefa mitoetra ao amin'ny olona anankiray dia manosika ny olon'io hanafaka ny ampahoriana fa tsy ampahory ny hafa. Dia efa takatsika sahady angamba zay tia natongavana amin'izay zavatra izay, fa any amin'ny faraparany ihany aho moa vao tena hanamafy ny ao ambadikin'izay lohateny napetraka izay. Fa raha mandinika akaiky ilay perikopa anjarantsika eto isika dia rehefa miteny ilay mpanompon'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay hoe ny fanahin' Jehova Tompo izy no ato amiko satria nanositra ahy izy, dia misy asa tanisainy ao. Misy asa tanisainy izay mifanaraka amin'io fitoeran'ny fanahin' Jehova Tompo ao amin'ny io. Ary raha kilasiana zany ireo zavatra tanisainy ao reo dia azo kilasiana ho 5 tahaka an'izao. Ilay asa ateraky ny fanahin' Jehova Tompo ao amin'ny olona itoerana, na ilay asan'ny fanahy nateraky ny ilay asan'ny fanahin' Jehova Tompo tao amin'ilay mpanompony tamin'izany fotoana izany. Zavatra anaky 5 no hitantsika ao. Ny zavatra voalohany dia zao, ilay fanahin' Jehova Tompo dia nanosika azy hitory teny soa mahafaly amin'ny mpandefitra. Mpandefitra moa no voalaza ao amin'ny baibolitsika fa ampahoriana no tandrify kokoa. Zany hoe hitory teny soa mahafaly amin'ny ampahoriana, amin'ny olona ampijaliana. Fa tsy dia tandrify loatra ilay mpandefitra zany araka an'izay. Ary izay koa no ifandraisana amin'ilay lohatenitsika hoe resaka olona ampahoriana, ampijaliana no resahina eto. Io no asan'ilay fanahin' Jehova Tompo tao amin'ilay mpanompony. Nanosika azy hitory teny soa mahafaly amin'ny olona ampahoriana. Ny faharoa dia nanosika azy hahasitrana ny torotoro fo io fanahy io. Ary ny fahatelo dia nanosika azy hitory fanafahana amin'ny babo io fanahin' Jehova Tompo io. Ary ny fahaefatra dia manosika azy hamoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava io fanahiny Jehova Tompo io. Ary tsy vitan'izany fa manosika azy hitory taona ankasitrahan'i Jehova io fanahin' Jehova Tompo io. Ary hanolotra hamama ho an'ny malahelo. 5 na 4 eo moa zany no azo ikilasiana azy, satria misy azo atambatambatra ihany koa ny sasany amin'ireo, dia izay no mahatonga ilay fanakilasiana, mety ho 5, mety ho 4, mety ohatra, mety ho latsaka an'izay ihany koa aza. Ka ny tena tongavana dia zao hoe ilay fanahin' Jehova Tompo tao amin'ny mpanompony araka izay lazainy Isaia 1:20 eto, dia nanosika azy raha bangoina hanafaka ny ampahoriana. Satria izay antefany teny eto dia ny zanak'Israely zay babo. Ny zanak'Israely zay babo no antefany teny manokana eto. Ka ny olona babo Tompoko dia olona mijaly, olona ampahoriana, olona ampijaliana, olona mangirifiry, eny olona verezinjo mihitsy aza, mitovy amin'ny gadra, mitovy amin'ny olona ao an-tranomaizina. Ka dia malahelo tokoa izy, torotoro fo tokoa izy, araka izay voalaza eto. Ka ilay fanahy dia nanosika ilay mpanompo hanafaka ny zanak'Israely zay babo, malahelo, toy ny olona ao an-tranomaizina, sy ny sisa sy ny sisa. Io no zavatra hitantsika eto. Dia mety hametra-panontaniana indray ny sasany hoe any amin'ny testameta taloha io pastora. Zavatra any amin'ny testameta taloha io ka tsy mahakasika antsika ankehitriny. Tena marina tokoa izany, satria araka ny voalaza teo raha iverenana fohy dia tafiditra ao anatiny antsoin'ny mpandinika ny bokin'ny Isaia hoe Isaia 4 ny perikopa zay anjarantsika eto. Efa lantsika zanaky ny fifoazana tsy anjery moa ny fizaran'ny bokin'ny Isaia, satria dia miverimberina ampianarina amintsika matetika io. Ny hoe ny Isaia voalohany manomboka amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko 7:30, ny Isaia 2 ny toko 4 hatrany amin'ny toko 5:50, ary ny Isaia 4 manomboka eo amin'ny toko 4:50 ka hatrany amin'ny 4:90 farany. Dia tafiditra ao anatin'izay Isaia 4 zay ny anjarantsika eto, ary efa natsidika teo ihany
fa mitodika amin'ny zanak'Israely babo tany Babilôna ny teny izay atao eto. Fa ny contexte ny Isaia 4:2 dia milaza ihany koa ny zava-nisy tamin'ny zanak'Israely efa niverina any Jerosalema, efa niverina any amin'ny tany Kanana. Ka dia sady mahakasika ny fahababoana no mahakasika ny fiverenana tany Jerosalema ny zavatra lazaina ao amin'ny Isaia 4 manomboka eo amin'ny 15 hatramin'ny 19. Arak'izay dia tena marina tokoa ny fanamariana ataon'ny maro hoe resaka tany amin'ny testamenta taloha no resahina eto. Asan'ny fanahin Jehova Tompo tany amin'ny testamenta taloha no resahina eto. Fa ny mahavariana dia izao, noraisin'i Jesosy ho an'ny tenany io teny io, noraisiny ho aminy io teny io. Andeha nge ovaka itsika ny Lioka 4:4. Lioka 4:4. Filazantsara araka ny Lioka 4:4. Ny andininy 9 hatramin'ny 120. Dia hazava amintsika fa io tenin'ny Isaia, io teny voasoratra ao amin'ny Isaia 4:20 io dia noraisin'i Jesosy ho aminy. Izao ny voasoratra ao amin'ny Lioka 4:4 ny andininy 9 hatramin'ny 120 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy. Jesosy zany no resahana eto. Hoe dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy Jesosy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana mamaky teny. Dia natolotra azy ny bokin'ny Isaia mpaminany. Ary no namelatra ny boky izy, dia nahita teny voasoratra hoe, ary dia enoy tsara fa tena mifanaraka amin'ilay voalaza ao amin'ny Isaia 4:20. Ny fanahin Jehova Tompo no ato amiko, satria nanositra hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy, na amin'ny mahantra izy, naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy, sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahoriana, hitory ny taona ankasitrahan'i Jehova. Ary rehefa nahory ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha, dia nipetraka izy, ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny sinagoga. Ary Jesosy niteny taminy hoe, androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany. Androany hoy Jesosy no efa tanteraka eto aminareo izany teny izany, amin'ny alalan'izy Jesosy. Ka noraisin'i Jesosy ho amin'ny tenany ilay teny voasoratra ao amin'ny Isaia. Ary Jesosy tokoa dia nanatanteraka ny fanafahana ny ampahoriana, fa tsy nanampitrotraka ny fahoriany efa ory, fa tena nanafaka ny ampahoriana tokoa Jesosy tamin'ireo asa-pahagagana maro samihafa izay nataony. Ohatra ny fanasitranany marary. Olona ory angeny marary, fanafahany Jesosy. Ny fanadiovan'ny boka, olona ory angeny boka satria ilikiliky ny fiarahamonina, ampahoriany fiarahamonina mihitsy aza, fanafahany Jesosy. Ny fampaladian'ny marenina dia anisan'ny asa-panafahana ny ampahoriana izay nataon'i Jesosy. Ny fananganan'ny maty, ny famokisan'ny nona, ireo rehetrarehetra ireo dia endrika nanatanterahany Jesosy arabaky teny ny fanafahana ny ampahoriana, na ny ory arabatana io, na ny ory ara-panahy io, na ny ory ara-pihetseha-po io, na ny ory ara-tsaina io, dia samy nafahany Jesosy avokoa. Ary ny faratampon'ilay fanafahana ny ampahoriana nataony dia ilay fahafatesany sy ny fitsanganany teo tamin'ny maty. Ilay fahafatesany teo ambony hazo fijaliana sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Teo Jesosy no nanafaka ny olona ampahoriany ota, ampahoriany devoly. Io no endrika nanafahany azy. Ka raha milaza isika hoe noraisin'i Jesosy ho amin'ny tenany ilay teny ao amin'ny Isaia 4:20 anjarantsika ampianarina amin'ity fotoana ity, dia izao no fampiharana azy. Isika rehetra izay mino an Jesosy koa, ary ity no voalazan'ny Lotera moa, dia ny hoe isika kristianina, mpanaradian Jesosy Kristy io izy dia natao ho Kristy kely ho an'ny mpiarabelona amintsika. Jesosy Kristy, Kristy ho antsika, fa isika kosa dia Kristy ho an'ny hafa, Kristy kely ho an'ny hafa.
raha manafaka ny ampaoriana Jesosy no raisiny amin'ny maha Jesosy azy, amin'ny maha Andriamanitra azy ilay asa-panafahana ny ampaoriana, tahaka nataon'ilay mpanompon'i Jehova tany amin'ny testamenta taloha araka izay voalazan'i Isaia, nanafaka ireo babo dia ny zanak'Israely izay nampahoriany Babiloniana. Nanafaka antsika koa Jesosy dia amin'ny maha Kristy kely antsika, ny asantsika dia manafaka ny hafa. Ary eo no mihatra amintsika ilay lohateny napetraka tery aloha hoe ny fanahin Jehova Tompo rehefa mitoetra ao amin'ny olona dia manosika azy hanafaka ny ampahoriana. Ka dia izao zany no fampiharana izay periko-panjarantsika eto ity amintsika zanaky ny fifoazana. Misy lafiny anankiroa. Ny lafiny voalohany dia izao: afahanao mandinika ny tenanao io. Ary io no antony namakiako ny jaona voalohany toko 4:4 hatramin'ny 7, ny amin'ny resaka hoe izahay toetra ny fanahy. Izahay toetra ny fanahy ao aminao. Satria be dia be isika no mihambo ho manana ny fanahy masina, mihambo ho manana ny fanahin Jesosy, na mihambo ho manana ny fanahin Jehova Tompo, kanefa mampahory ny hafa. Ary le fampahoriana resahana eto, efa hitantsika taratra ihany tamin'ny fanazavana izay natao teo, fa voakasika izany ny fampahoriana ara-batana, voakasika izany ny fampahoriana ara-tsaina, voakasika izany ny fampahoriana ara-pihetseha-po, eny voakasika izany ny fampahoriana ara-panahy. Misy olona tsy mikasitanana ny vadina fa mampahory ny fony. Misy ray aman-dreny tsy mikasitanana ny zanany fa mampahory ny zanany. Dia voakasika ao anatin'ny mampahory ny hafa izay. Ka raha milaza isika fa manana ny fanahy masina, manana ny fanahin Jehova Tompo, nefa mbola mampahory ny hafa, dia mpandainga zany tsika. Satria ilay fanahin Jehova Tompo tsy mba manosika anao hampijaly na hampahory ny hafa. Fa ny fanahin Jehova Tompo dia manosika anao hitory teny soa mahafaly, hitory vaovao mahafaly amin'ny olona malahelo, amin'ny olona ampahoriana. Ilay fanahin Jehova Tompo dia manosika anao hanafaka ireo mpahoriana ireo izay voafonja, ireo izay migaja noho ny fampijalian'ny fiarahamonina azy. Ny fanahin Jehova Tompo dia mitory taona akasitrahan'i Jehova amin'ny olona, mitory jobily, mitory fanafahana. Ny fanahin Jehova Tompo dia mampionina, mampahery ny malahelo, mitondra fifaliana ho azy, fa tsy manampitrotraka ny fahoriany hafa. Eto dia mitodika manokana amin'ny fiangonantsika aho. Mampalahelo ny kristianina FLM, telo tapitisa ny fampiasanareo kandida ho fidina ireo vola amin'ny fifidianana. Malahelo ny fonay, malahelo izahay, ory, mahatsiaro voageja, mahatsiaro voageja ny kolikoly ny fiangonana iangonanay. Raha fanahin Jehova Tompo tokoa no mitoetra ao aminareo, ajanony io fampahoriana anay kristianina io, fa ny fanahin Jehova Tompo manafaka ny ampahoriana. Ho anareo izay solotena any amin'ny sinoda lehibe izay hafatra izay, aza manaiky ho ampahoriana koa isika, satria io no lafin'ny faharoa manko izay mbola hidirako teo. Fa any amin'ny isa-tsinodam-paritany, any amin'ny fileovanany, any amin'ny fitandremana, any amin'ny fiangonana, ao amin'ny tokantrano, eny amin'ny tsirairay, diniho tsara ny tenanao, diniho ny tenanao sao dia asa mampahory ny hafa no ataonao, ka tsy ilay fanahin Jehova Tompo, tsy ilay fanahy masina no mitarika anao amin'izany, fa ny fanahy masina dia manosika anao hanafaka ny ampahoriana. Io no lafiny voalohany, ilay fahaizana mandiny tena hoe ny asa ataoko, ny teny ataoko, ny fihetsika ataoko, ny fomba rehetrarehetra ataoko, manafaka ny ampahoriana ve? Izay no lafiny voalohany, ny amin'ilay fanahiny Jehova Tompo, mampandiny tena, mampahafantatra anao hoe tena ilay fanahin Jehova Tompo tokoa ve no ato anatiko amin'ireo zavatra ataoko ireo izay afantarana azy. Ny fanahy tena avy amin'ny Jehova Tompo dia mitondra fanafahana ho any ampahoriana.
Fa ny fanahy devoly kosa dia fanahy mampahory ny hafa. Ny lafiny faharoa kosa indray dia zao: ahafahantsika mandinika ireo milaza ny tena ny ho. Manana ny fanahin'Andriamanitra ihany koa io, satria dehibe zao ny fampianarana misy eto amin'ny firenentsika. Raha tsy teny isika afa-tsy ilay malaza be am'izao dia aleo tsy hanonona anarana, fa ny ahafantarantsika azy dia ny hoe mahay tenin'anjely hono. Mahay tenin'anjely. Dia maro tokoa ny manaraka, eny misy aza zanaky ny fifoazana, mety alay-panahy hanaraka izany fampianarana izany. Dia ny ho tsara zay ataony, manafaka ireo olona manatona azy ireo tokoa ve ny zavatra ataony, sa vao maika mangeja azy ireo, vao maika mampahory azy ireo. Io no ahafantarana ny fanahy avy amin'i Jehovah Tompo, ka nampitondra fivavahana malaza aza izy. Na dia hita amin'ny fahitalavitra sy ny radio ary fantatr'olona, dia tsy ny fahafantaran'ny olona no miantoka ny fahamarinan'ny fanahy ao amin'ny olona anankiray. Fa araka ny tenin'i Jesosy dia ny asany no ahafantarana ny fahendrena ozy, ny asany no ahafantarana ny fanahy masina. Ka izao perikopan-jarantsika izao dia manampy atsika zanaky ny fifoazana ihany koa ahafantatra hoe fanahy inona moa no miasa amin'ny olona anankiray, na dia mitony tena ho manana ny fanahin'Andriamanitra aza izy. Ry havana, raha fitinina ny tiakambara miainga avy amin'izao perikopantsika izao, dia zao: ity perikopan-jarantsika ity dia afaka manampy atsika handiny tena, hamantatra ny fanahy ao anatintsika ao, na tena avy amin'i Jehovah Tompo tokoa na avy amin'ny fanahy hafa. Izay ahafahantsika milaza izany dia zao: na dia teksta ny testamenta taloha aza ity, dia noraisin'i Jesosy io, ary dia mamaritra ny asa misiona mesianika zay nataon'i Jesosy teto ambonin'ny tany. Na tamin'ireo asa-pahagagana maro samihafa zay nataony izany, indrindra moa fa ilay fahafatesany teo ambony hazo fijaliana sy ny fitsanganany. Ny ivony dia ny fanafahana ny ampahoriana. Koa satria tanteraka ao amin'i Jesosy izany fanafahana ny ampahoriana izany, dia amin'ny mahaloteranantsika koa isika zay mino dia Kristy kely ho an'ny hafa. Natao ho antsika ihany koa zany ny teny voasoratra eto amin'ny Isaia eto. Ka isika zay milaza ho manana ny fanahin' Jehovah, dia ho vakiko indray mandeha ilay perikopantsika, hitanisan'ireo zavatra zay anirahan'ny fanahy antsika zany aho, anosehan'ny fanahy antsika zany aho. Dia ireto no zavatra ambaran'ny perikopantsika fa ataotsika: mitory teny soa mahafaly amin'ny ampahoriana, manasitrana ny torotoro fo, mitory fanafahana amin'ny olona voageja, amin'ny olona babo, amin'ny olona mijaly, mamoaka ny ao an-tranomaizina, na io tranomaizina ara-baky teny io na fahoriam-po tranomaizina anohatra ihany koa dia ny ao anatin'ny olona, mitory taon-jobily, tao-panafahana, ary mampionona ny malahelo. Amin'izany fampiononana ny malahelo izany dia araka ny voalaza eto dia hoe manome hamama ho solon'ny lavenina, zany mitondra fifaliana fa tsy manampy fahoriana, mitondra diloilo fifaliana ho solon'ny falahelovana, ary mitondra fitafiana fiderana ho solon'ny fanahy reradraraka. Ireo no asan'ny fanahy ao anatsika ao, fa tsy zavatra hafa, tsy manampy trotraka ny fahorian'ny hafa. Fa manampy atsika ihany koa izao perikopa izao, ahafantatra tsara, andinika tsara ireo mpitory-teny milaza ho manana ny fanahin'i Jehovah manodidina atsika. Azo ametraha-panontaniana tsara ny zavatra ataony hoe moa ny voany, moa ny teniny, ny asany, ny fombany, mitondra fanafahana ho an'ny olona entiny va? Ary dia azo ampiharina eo amin'ny fiangonantsika ihany koa io, fa tsy ilay titre no mamaritra ny fanahin'i Jehovah Tompo ao amin'ny olona. Tsy ny maha président zao na président zao no mamaritra ilay fanahy ao amin'ny olona. Tsy ilay maha toniany zao na toniany zao no mamaritra ny fanahy ao amin'ny olona. Tsy ny maha taleny zao na taleny zao no mamaritra ny fanahy ao amin'ny olona, fa ny asa ataony, ny voany. Dia io no anafarana antsika zanaky ny fifoazana
mba ahay andiny tena sy ahay amantatra izay tokony arahantsika eo amin'ny fiainantsika. Satria raha izany no tanteraka hoy ny Isaia eto, dia izao no voalazany hoe ho lasa hazo ny fahamarinana ny tokatrano ny fiangonantsika, hazo amboleny Jehova ho fampiseho amboninahitra. Ary tsy vitan'izany aza, fa izao ny voalazany eo amin'ny andininy faefatra hoe hatsangana ny efa rava hatry ny fony fahagola, ary hamboarina ny efa lao hatramin'ny fahiny, dia ho avaozina indray ny tanàna rava zay efa lao hatramin'ny taranaka lasa ela. Raha izany tokoa ny tanteraka eo amin'ny fiangonana loteranina malagasy, hamboarina, havaozina, hafinaritra izany. Engane, ilay fanahin Jehova Tompo mitoetra ao amintsika, hanosika atsika tokoa, hanafaka ny ampahoriana, fa tsy hanampitrotraka ny fahoriana zay efa mianjady aby. Mbola hivavaka isika. Satranao izay Andriamanitra ray sanakary fanahy masina noho ny amin'izany teninao izany. Marina tokoa fa mafy aminay ny mihaino ny teninao. Kanefa aleonay mihaino ny teninao zay mafy, toy izay hiaritra ny fahaverezana mandrakizay. Satria tsy mafy noho ny fahaverezana mandrakizay ny fiatontany teninao aminay manitsy anay. Ka dia mangataka aminao tokoa izahay, aingane ny fanahinao Jehova Tompo no hanavao ny fiangonanay, hatrany amin'ny ambony ka hatrany amin'ny ambany, hatrany amin'ny ambany ka hatrany amin'ny ambony, ary dia hanavao ny mambra tsirairay, hanavao ireo birao isam-piangonana, isam-pitandremana, isam-pilovana, isa-tsinôda, eny hatrany amin'ny KMSL ka hatramin'ny sinôda lehibe. Ho avaozinao tanteraka ny efa rava, hambolenao tahaka ny hazon'ny fahamarinana ny fiangonanay, ary tsy ny fiangonanay ankapobeny ihany, satria izay mandrafitra ny fiangonanay dia izahay kristianina tsirairay. Ka dia aoka izahay kristianina tsirairay izay mihambo ho feno ny fanahinao masina, ary ranomarina moa tena hitoeran'ny fanahinao tokoa teo amin'ny batisa, hihaino ny bitsika izany fanahy izany, ka hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo, hanafaka ireo ao amin'ny tranomaizina, hanafaka ny babo, hampionina ny malahelo, tsy hampahory fa hanafaka. Ho fatanterahany taonjobily eo amin'ny fiainanay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no ametrahana izany vavaka izany. Amen.